ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio vaovao Mahasoa. Fiadarana ho anao sy ny ankonanao ary ny fanananao rehetra. Amen. Izany no ten'Andriamanitra izay hoentinay manonona fiadarana ho anao sy ny ankonanao ary manolona ny fiarabana ho anao sy ny firaritsy ho anao izay manaraka ny onjam-peo ny radio vaovao Mahasoa amin'izao fotoana izao, ka manaraka izao fandaharana ampalalao azy lalana tokony alehako izao. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny fitiavanao sy ny famindraponao izay mbola hamezanao tombonandro anay, mbola hiantsonao anay sy hampiombonanao anay amin'ny alalan'ity onjam-peo ity, hanarahana izao fandaharana izao hianarana ny teninao. Dia mangataka indrindra mamindrafo aminay mamelany elokay mba hahafahanay mahita ny voninahitrao ary aharava ilay sakana sy hevitra izay mampisaraka anay aminao mba ahafahanay tena manaraka tsara ny fandaharana ka hifantoka amin'izany fandaharana izany izay. Dia fananahy masina no hampianatra anay, ny fananahy masina no hiteny, ianao no hiteny, ianao no hanoro anay izay lalana tokony alehanay sy hampahafantatra anay izay lalana tokony alehanay amin'ny alalan'ity fandaharana ity amin'izao fiainana izao. Dia miasa ao anatinay tsirairay avy ary dia ho voninahitra ny hatantarana izao fandaharana izao ary ho fitoriana ny fanjakanao eo amin'izao fiainana mandalo izao. Izany no angatanay amin'ny anarana Jesosy Kristy. Amen. Ny fandaharantsika amin'ny sesesy dia niresaka mikasika ny fiavian'ny Tompo izay tsy fantatra hoe rahoviana na rahoviana. Tena ao anatin'ny fiomanana amin'izany isika, eo amin'ny fiandrasana izany isika. Tsy fantatra izay vian'ny Tompo fa isika dia ny miomana no ataontsika. Miomana, mivavaka, miambina. Izany no tokony ataontsika mandra-piavin'ny Tompo. Ka mbola jerentsika ny tenin'Andriamanitra araka ny Matthieu 5:20 izay efa nijerena teo aloha, dia ny 7:telopolo ka hatramin'ny 7:telopolo no vakintsika androany. Matthieu 5:20, ny 7:telopolo ka hatramin'ny 7:telopolo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa tahaka ny tamin'ny andro Noa dia tahaka izany koa ny amin'ny andron'ny ny fiavian'ny zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andron'ny fony tsy mbola tonga ny safidrano ka nihinana sy nisotro ny olona ary napakabady sy namoaka ny ampakarina, mandra-piavin'ny ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny samby fiara ary tsy fantany mandra-piavin'ny safidrano izay nandringanana ny olona rehetra. Dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Ray masina, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Izay izany no ho jerentsika hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa, fa mbola tsy tonga ny safidrano tsy fantatry ny olona izay zavatra hitranga, fa Noa no hita hoe efa niomana ny amin'ny fanamboarana an'io samby fiara io, satria Noa zany no mahafantatra, satria efa nampahafantarin'Andriamanitra azy hoe efa hitan'Andriamanitra mifaratsy ny zanak'olona ka handringana azy izy dia nampioman'Andriamanitra hoe manamboara samby fiara ho anao. Izay zany no fiomanan'ny Noa. Fa ny olona tamin'izany fotoana izany tsy mahafantatra n'inon'inona ary nay dia efa miomana ary Noa manambara amin'ny olona ny zavatra hitranga, dia tsy norarahin'ny olona zany, tsy nohain'ny olona zany, fa ny fiainan'ny olona andavanandro izay mahafinaritra azy, izay tiany atao ihany no natao. Mazava tsara hoe nihinana ny olona, nisotro ny olona, napakabady sy namoaka ny ampakarina ny olona mandra-pahatonga ny fotoana izay nidiran'ny Noa tao anatin'ny samby fiara. Izany hoe Noa miomana ny amin'ny hamonjena azy, ny amin'ny hanavotana azy, satria ho tonga ny safidrano. Fa mandra-pahatonga an'izany ny olona rehetra ankoatran'ny Noa sy ny
agohona ny fianakaviany dia nanao izay tiany atao teo amin'izao fiainana izao. Raha lazaina zany dia izay. Nanao izay tiany ataony olona, nanao ny sitrapony olona, nanao ny fiainany andavanandro ny olona, nanao izay filàna maro isan-karazany dia veriny fa mahafinaritra azy sy ny sitrapony rehetra ny olona tao anatin'izany fotoana izany eo am-piomanana ahy. Ka tahaka izany ange ny zava-misy, izany zava-misy amin'izao fotoana izao. Efa milaza ny tenin'Andriamanitra fa ho avy ny tompo amin'ny andro sy ora izay tsy fantatra sy tsy ampoizina. Fa milaza tsara ny tenin'Andriamanitra, miomana, miambena, mivavaha, miareta tory ka mivavaha, mibebaha ianareo fa akaiky mifantsaka ny lanitra. Zany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe tena mampiomana ny tenin'Andriamanitra, mampahafantatra sy milaza ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fantatry ny olona, ny ankabetsahan'ny olona amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny olona tsy miraharaha an'izay tenin'Andriamanitra, mampianatra azy sy mampiomana azy, mampitandrina azy ny amin'izay hiavian'ny tompo, satria ho tapoka ny fiavian'ny tompo. Fa ny zavatra iainan'ny olona sy ataon'ny olona sy hatrehan'ny olona dia zao ny fiainany andavanandro ihany araka izay tiany atao, araka ny filàny, ny filan'ny fony sy ny filan'ny nofiny izay rehaka momba izao fiainana izao. Mazava tsara ny voalazany Romanina toko 12. Romanina toko 12 ny andininy faharoa, aza manaraka ny fanao izao tontolo izao fa miova fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Izay ny anankiray. Ary ny Jaona voalohany toko 2 ny andininy 15 dia milaza hoe aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Fa ny zavatra eo amin'izao tontolo izao dia ny filamin-maso sy ny filanofo ary nyreka momba izao fiainana izao izay tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Izay no voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Kanefa raha ny olona zany tamin'ny andro Noa alohan'ny hidiran'ny Noa tao amin'ny samy fiara dia zao ny zavatra tena ny matimatesan'ny olona dia zao izay voalaza izay hoe manaraka ny fanaony izao tontolo izao izy, izay ataony izay ny anankiray. Dia ny anankiray hoe tia izao tontolo izao izy dia ny filamin-maso, filanofo ary nyreka momba izao fiainana izao izay tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Izay anefa no anisan'ny ny ainan'ny olona mialohan'ny hahatongavany safodrano ka nahatonga ny fandringanana ny olona rehetra. Dia mbola zany koa anefa no ataon'ny olona amin'izao fotoana izao, ny hoe izao tontolo izao izay ambara dia tsy hoe akory hoe ny fitambaran'izao tontolo izao araka ny géographie, tsy izany fa ny izao tontolo izao izay ambara ny tenin'Andriamanitra izao, ny olona manao izay sitrapony tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ny olona manao izay fiainany tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, ny olona manao izay tiany atao fa tsy manao izay tian'Andriamanitra ho atao, ny olona manao izay saim-patany fa tsy manao izay ampianarin'Andriamanitra na izay ampianarin'ny fanahy-masina azy, hitarihany fanahy-masina azy na ampianarin'ny tenin'Andriamanitra azy. Izany no lazaina fa izao tontolo izao amin'ny izao tenin'Andriamanitra izao. Mizara roa ny olona dia ny olon'izao tontolo izao sy ny olona kristianina. Ny olona kristianina, ny olona manompo an'Andriamanitra dia ny olona izay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary mazava tsara ny tenin'i Jesoa Kristy hoe nahoana ianareo manao an'ikoa tompoko nefa tsy manao izay lazaiko. Izany hoe ny olona manao izay lazain'i Jesoa Kristy, ny olona izay manao ny sitrapon'Andriamanitra, izany no mpanompon'Andriamanitra ka tokony hiantso an'i Jesoa Kristy na hiantso an'Andriamanitra hoe tompoko. Ny zavatra tena mampalahelo amin'izao fotoana izao dia zao tena mihoatra lavitra noho izay nataon'ny olona tamin'ny andron'ny Noa, aza nataon'ny olona amin'izao fotoana izao. Nanao izay tiany ataon'ny olona tamin'ny andron'ny Noa, ny hinana, ny sotro, nanao fety aman-danonana isan-karazany arak'izay ilany azy, arak'izay filàny fony, arak'izay tiany atao, na dia manohitra tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra aza. Mazava tsara fa tamin'izany andro Noa zany ange dia ny fanompoan-tsampy, ny fahavetavetana, ny fimamoana, ny fifamonoana, ny ady, ny zavatra izay tena mahatsiravina rehetra tamin'izany fotoana izany dia efa nataon'ny olona araka ny voalazan'ny tantara. Ary ny faratsian'ny olona dia tonga teo anatrehan'Andriamanitra, hitan'Andriamanitra.
nahatonga n'Andriamanitra nanapa-kevitra hoe alefa ny safidrano ahafahana mandringana an'ireto olona ireto. Fa amin'izao fotoana izao dia mbola manoatra lavitra noho izany ihany koa ny zavatra ataon'ny olona amin'izao fotoana izao, manao izay tiany atao. Fiainana mandreraka, fiainana mahatsiravina, fiainana maharikiriko. Izany ange ny zavatra iainan'ny olona sasany amin'izao fotoana izao e. Ary zavatra hita andavanandro raha mahita. Tsy takona fiainana intsony izany fa tsy mahamenatra ny olona intsony ny manao ny fiainana mihoatra lavitra aza noho izay nataon'ny olona tamin'ny andro Noa. Karazana fety aman-danonana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa mifanaraka amin'izay filanin'ny olona sy filanin'ny nofiny izay sitrapony. Fahavetavetana, fitsangatsangana, adalàna maro isan-karazany anaovan'ny olona izay danin'ny kibony. Hitatiavan'ny olona ny fafanaretana ara-nofo isan-karazany amin'ny lafiny rehetra. Izany no ataon'ny olona amin'izao fotoana izao, manara-po, manara-roatra amin'ny fiainana mahatsiravina izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mihinana ny olona dia misotro ny olona dia mampakabady sy mamoaka ny ampakarina. Manao izay tiany ataon'ny olona. Izany no ataon'ny olona amin'izao fotoana izao. Manao karazana lanonana sy fety isan-karazany. Amin'izao fotoana izao dia mitombo ny karazana trano fanaovam-pety sy fanaovana lanonana izay mitarika ny olona, misarika ny olona hanao ny fiainana izao tontolo izao. Na dia efa ambara izay hoe aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao dia misy ny olona betsaka no tafalatsaka amin'ireny. Aza tia izao tontolo izao vao maika ny olona tafaroboka sy tafalatsaka afatotra ireny fiainana maro isan-karazany izay manohitra ny sitrapon'Andriamanitra ireny. Ary mampalahelo fa misy ny olona mitonona ho kristianina, milaza ny tena fampanompon'Andriamanitra fa tena mbola mankafy an'ireny ary milaza fa tsy misy maharatsy an'ireny satria mbola eto amin'izao tontolo izao isika hozy. Kanefa isika mbola eto amin'izao tontolo izao indrindra no mila mitandrina ka miambina sy mivavaka mba tsy hahatonga antsika ho tafalatsaka, ho tafiditra amin'ny fakam-panahy. Tahaka ny nambaran'i Jesosy tamin'ny mpianany ange, rehefa tany an-tendrombohitra izy, rehefa handeha hivavaka Jesosy, miandry ny fiavian'ny Jodasy sy ny namany isambotra dia izao no teneniny: miareta toroka amin'ny vavah mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Ka rehefa tsy miary tory sy mivavaka miambina ny olona, tsy maintsy tafalatsaka, tafiditra ao anatin'ireny fakam-panahy sy fandrika maro isan-karazany izay alefan'ny devoly ireny. Ilaza hatrangana fiainana anankiray tantarako anareo mba hahatonga anareo hisaina hoe izany tokoa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Tao anatin'ny sehatra anankiray izay niasanay dia anisan'ny nanana anjara tamin'ny asa izahay dia niatso ny mpiara-miasa dia mipetraka moa izany no fepetra. Ny olona tsy misotro toaka, ny olona tsy mihinam-piraka, ny olona tsy mifoka sigara, ny olona tsara fitondran-tena kristianina. Izany no antsoinay hiara-hiasa aminay. Fa ao anatin'io asa io misy olona maromaro izay samy mitarika mpiasa izahay. Fa ny olona sasany izay niara-niasa tamin'ny namana hafa izany dia tena hita hoe olon'izao tontolo izao. Raha lazaina dia ireo no tenen'ny olona hoe jolam-boto, raha ny mialatsina ilay fomba fiteny azy hoe karazana jolam-boto, karazana olona, satria karazana olona mpisolo toaka, mpitenin-dratsy, mpifoka arongony, manao karazana fahavetavetana maro isan-karazany. Izany no olona sasany tafiditra tao anatin'ilay fiara-miasa izany. Lazavaiko tsara, maromaro izahay no napiditra ny mpiasa tao anatin'io asa io. Fa dia tena mamenatra olona, mamenatra eo anatrehan'Andriamanitra indrindra indrindra ny zava-misy izay niainan'ny olona sasatsasany tao anatin'izany asa izany. Satria dia lazaiko ianao hoe misy olona maromaro hatrany amin'ny 9 na 7 miara-miasa amin'ny toerana anankiray satria
miasa any an-toerana samihafa moa zany hoe asa ray natao fa any an-tsahany, any an-tanety any, any an-dohasany, any amin'ny hebaheba-tany any, any an-kodaoda any no miasa, de manao groupe, enina enina, fito valovalo, misy ary hatramin'ny folofolo. De ao anatin'ny groupe anankiray misy olona zay eo amin'ny 20 na 10 eo, izy rehetrarehetra samy mpifoka rongony, samy mpisotro toaka, samy mpiteny ratsy, samy mpijangajanga. Ohatr'izany tena ohatr'izany mihitsy ny tamin'ny andron'ny Noa, izay niomanina Noa hiditra amin'ny samby fiara, fa ny olona tsy neritreritra hoe hisy zany safitra zany. De ohatr'izany misy ny olona efa miomana fatratra amin'ny iavian'ny Tompo sy ny iavian'ny fanjakan'Andriamanitra, fa misy ny olona de izany no iainany, miteny ratsy, misotro toaka, mifoka rongony, mijangajanga, miady. Tena zavatra mampalahelo zany isak'izay miteny ireo olona ireo tsy maintsy misy teny ratsy ny zavatra teneniny, ary ao anatin'ny ray andro ireo impiry no samy mifoka rongony, samy mifoka sigara, ary isan'andro ireo na hariva, indrindra ny hariva sy ny atoandro, misy ara vao maraina de efa mamo, de tsy misy zavatra mandeha amin'izay laoniny le asa. Ny ankamaroan'ny asa de tsisy vita, ny vola nefa melany, ry zareo mihereraka, ry zareo miakivy, fa de sarotra ny miteny azy, sarotra ny manoro azy. Taty aoriana moa rehefa nandeha ny asa de anisan'ny natsoin'ny tompony ny asa zany ny tenanay hoe manara-maso ny mpiasa rehetra sy ny asa rehetra, fa de sahirana ianao, vaky ny lohanao, ary de tsy hafenina fa kivy aza no hiafarany, satria ny zavatra rehetra izay ampitaina amin'ireo olona ireo tsy misy miditra amin'ny lohany, tsy misy miditra amin'ny sainy, fa zay tiany atao ihany no ataony, zay fantany ihany no ataony. Ary de lazaiko anao aloha fa ny tamin'izany nisy maromaro ny ekipa rafa, ary tsy tamin'izany ihany fa hatramin'izao ary le asa moa mbola mitohy le asa amin'izao fa na hatramin'izao ary mbola misy ny olona voaroka noho ny agegeny, voaroka noho ny adalany ao anatin'izany asa izany. Tena hita mihitsy hoe andro farany zao tena hita mihitsy hoe tena fotoana koa nefa fanararotan'ny olona amin'ny adalana maro isan-karazany, fa amin'izany toerana iasana izany de tena henoko anao fa misy olona ihany koa aza izay neverinao fa hoe kristianina izy, izay neverinao fa hoe mpanompon'Andriamanitra izy, fa amin'ny voalohan-dohany eo izy rehefa miditra ao amin'ilay asa, jerevanao ohatra ny olona mba tena milamina tsara, ohatra mba olona mivavaka tsara, ohatra mba manana toetra manaraka ny sitrapon'Andriamanitra tsara amin'ny voalohan-dohany, fa rehefa mihazatra ao anatin'ilay asa izy, rehefa mihazatra, mitranga tsikelikely, mivoaka tsikelikely ny adalany sy ny tena toetrany izay miafina ao ambadiky ny ilazany fa kristianina izy. Zany ange ny zava-misy tena zavatra mamenatra eo anatrehan'Andriamanitra voalohany indrindra, ary tena zavatra mamenatra eo anatrehan'ny olona, ary de lazaiko anao fa izany asa ataonao izany raha vao miteny raha mandeha fotsiny ianao de eny manodidina lavitra be, tena maheno daholo manodidina rehetra, de maheno hoe ary le mpiasa rehetra izany tena tsy mijanona mitabataba sy miteny ratsy, ary manarak'izay tena malaza. Io zany tena zavatra mampalahelo, fa ny toerana rehetra izay alehanao de mahita mpivarotra toaka, mahita bara ianao, mahita mpivarotra zavatra mahadomelina maro isan-karazany. Tena mahagaga sy manararaotina satria betsaka ny olona manao fiainana ohatr'izany amin'izao fotoana izao. Ny tena fiainany amin'ny maha-kristianina azy tsy tena hitanao, fa ny tena fiainany amin'ny mbola olona izay manaraka ny fanaon'izao tontolo izao azy, izay ny tena mitranga. Amin'ny voalohany izy miara-miasa aminao tena ohatran'ireny resy lahatra ireny, ohatran'ireny tena kristianina ireny, ohatran'ireny tena mpanompon'Andriamanitra ireny, fa miova tsikelikely araka ny maha-elaela azy eo amin'ilay fiaraha-miasa, arakaraka ny hafantaranao azy
mampiova ova ny toetrany sy ny fiainany, tena zavatra mampalahelo. Ary raha ohatra ka ohatr'izany ny sehatra hafa aloha tsy hitako fa ny sehatra izay hitako dia ohatr'izany hoe misy ny olona tonga dia hitanao avy hatrany hoe olona tsy mivaky loha fiainana, fa olona manao izay tiany atao, manara-po amin'izay sitrapony isan-karazany. Fa misy koa ny olona mba mody kristianina, mba mody miseho mpanompon'Andriamanitra, mba mody miseho hendry, fa rehefa avy eo miseho amin'izay ny adalany sy ny tena toetrany izay tena avy eo anatin'ny fony. Ataony toetra ivelany aloha ilay maha kristianina azy, fa ilay tena ao am-pony tsy izany. Ary dia rehefa avy eo tsy manana henatra intsony mampiseho ny adalany rehetra. Izany ny zava-misy iainan'ny olona amin'izao fotoana izao, zavatra mampalahelo. Ka izao eo anatrehan'izany dia ohatrany hoe tsapa ihany, tena tsapa hoe misy fitaizana tsy ampy ihany eo amin'izao fiainana izao. Misy fampianarana tsy vita, misy fananarana tsy tafita. Satria misy ny olona izany tena tsy mbola mahafantatra mihitsy. Ary dia lazaiko anao fa izahay amin'izany sehatra izany tena miezaka miteny, mananatra amin'io resaka fisotroana toaka io, fifohana sigara io, fifohana rongony io, io fitenenan-dratsy io, io resaka fifamaliana maro isan-karazany, fifanatrohadrona sy fifanesesona maro isan-karazany miseho, miezaka mafy izahay manitsy, fa mahafinoa ny olona, mahafiatoka ny olona, miziriziry ny olona. Tena hoe mila miara-mitondra mbavaka mafy an'izany isika, izany olona izany mila hoentina mbavaka mafy mba hiova. Tena marina mihitsy ny voalaza hoe ny olona tsy mahaova fon'olona izany, tsy mahaova olona izany, fa mba ahafahan'Andriamanitra, mba ahafahana manova an'ireny olona ireny dia ny vavaka no anjarantsika. Dia miezaka isika mananatra sy mampianatra. Fa raha isika ny herintsika fotsiny tsisy zavatra tanteraka izany rehetrarehetra izany, fa verimaina fotsiny eo anatrehan'ireny olona ireny. Mahafiatoka ny olona, mahafinoa ny olona, ary tena hita hoe tena mazana izany hoe miteny olona izany, izany hoe mananatra olona izany. Fa tsy asian'ny olona vidiny ianao, tsy asiany vidiny ianao, ary tena ianao indray ary no hoesoesoiny sy hadrohadroiny. Lazaiko aminao fa ny ankabetsahan'izany ny olona miara-miasa aminay izany, ny ankabetsahany dia izany ny fiainany, ny ankamaroany. Tena sarotra amin'ny zareo koa ilay izy samy izy hifampiteny sy hifananatra satria mitovy ny toetrany, mitovy ny adalany. Tena mila vavaka ray olona, tena mila entina mbavaka ry havana. Tena lazaiko ianao fa mazana izany. Raha ny ao anatin'ny sehatra izay nanolorana anay tena manokana moa izany dia ny amin'ny ady, amin'ny zava-mamamo, zava-mahadomelina. Nefa tsy misaraka amin'izany koa ny ady amin'io karazana faharatsiana sy toetra ratsy isan-karazany io izany mifameno amin'izany, satria ny olona rehefa mandray zava-mamamo sy zava-mahadomelina dia manaraka an'izay koa ny toetrany. Karazana toetra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra koa no iaina matetika ohatr'izany. Ka mila ny fanomezan-tanana avy amintsika rehetra, ny fifampitondrana mbavaka, ny fiomboana po mampanahy amin'izany ady lehibe hatrehan'izany, satria ady amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra izany. Tena sehatra hita maso izany, fiainana hita maso izany, fiainana iainan'ny olona andavanandro izany. Ahoana re mba fieritreretanao raha ianao manatrika an'izany isan'andro? Dia ohatr'izany ny zava-misy. Misy ihany aloha mandainga kosa ianao ary manaratsy raha hoe tena tsisy olona izay mba hita hoe manana ny fiainana milamina sy fiainana mba hoe azo lazaina fa manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ihany ao anatin'izany mpiara-miasa izany. Fa ny ankabetsahany, ny ankamaroany, izany lazaiko anao izany hoe fiainana adaladala, izany ilay manao adaladala,
tsy mahalala izay sitrapon'Andriamanitra, tsy mahalala tsy mifiaina eto amin'izao tontolo izao sy ny izay tiany atao fotsiny. Izany ny zava-misy ary mila lasaina amintsika dia ambara amintsika dia mba miaraka miompo-po, miaraka mitondram-bavaka amin'izany asan'Andriamanitra izany, fa tena manahirana ny fanontsinana izany olona izany. Izay aloha ny amin'iny, fa misy hafatra indray ity satria akaiky farany indray fandaharantsika. Ny ratsana farantenana vokovoko manga ifitsika foibe dia efa nambara tamin'ny heriny hoe misy ilay fifaninanana baolina kitra ho an'ny olona 7. Izay efa misy ny fisokafan'ny fisoratana anarana, efa misy vitsivitsy ny soratra anarana fa entanina isika izany soratra anarana, fa ny fisoratana anarana dia farana amin'ny 12ny volana marsa. Fifaninanana baolina kitra. Ny fifanitsanana dia atao isaky ny faritra izay akaiky anao izay mandray anjara. Ny olona afaka mandray anjara dia zao ny olona rehetra ao anatin'ny fiangonana. Ny olona rehetra ao anatin'ny fiangonana izany no mandray anjara amin'ity indray mandeha ity aloha. Mbola mety hisy ny fotoana hoe na iza dia afaka mandray anjara na tsy ao anatin'ny fiangonana ary. Fa amin'ity indray mandeha ity aloha izany mba hifehezantsika azy, hanombohana azy dia ny olona rehetra izay ao anatin'ny fiangonana. Ninona sapana misy anao afaka mandray anjara ianao fa mila taratasy mazava amin'ny olona ao anatin'ny fiangonana anao. Dia fifanitsanana atao isaky ny faritra izay akaiky anao. Fa ny famaranana, ny melolohan'ny famaranana hoe mety mpahavalon-dalana, mpahefa-dalana, tsasa-dalana dia ho atao so ny famaranana dia ho atao animeritsy atosika amin'ny 24 volana avril. Izay zany. Ka raha ohatra ka liana ianao amin'ny fisoratana anarana amin'izay amin'izay zavatra rehetra izay ilainao dia afaka miantso ny numéro-n'ny téléphone 033 07 482 27 izay averina foana, na ny numéro 034 07 482 27 ianao. Raha liana amin'izay ianao na iza dia afaka miantso an'izay numéro-na téléphone anankiroa izay fa afaka misoratra anarana ianao amin'izay. Fa manarakaraka izany koa dia zao manomana fampiofanana mpitsara baolina kitra ny ratsana fanantenana foibe ifitsika izay ho tanterahana amin'ny 12 ny volana avril, azafady 12 ny volana mars, izany hoe amin'ny asabotsy heriny ao amin'ny Institut Somary Tervé Akasina 700 hektara no natanterahana azy. Fampiofanana fitsarana baolina kitra. Izay izany no ataontsika amin'io. Izay rehetra te handray anjara koa dia afaka misoratra anarana, miantso ilay numéro an'ny téléphone izay efa nambara teo. Aleo avera ilay numéro téléphone 033 07 482 27 034 07 482 27. Mitovy ilay numéro fa 34 sy 33 fotsiny ma samy hafa azy. Izany no zavatra anankiray izay afatra ambara amintsika. Satria miezaka izahay miezaka isika ny hoe aseho amin'ny alalan'ny fiainana andavanandro rehetra ny maha-kristianina. Aseho izany amin'ny alalan'ny fanatanjahantena fa azo atao tsara manao fanatanjahantena, ny manao baolina kitra tena mifanaraka amin'ny maha-kristianina, manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Izay izany ny tanjona izay kendrentsika. Nefa koa manana tanjona hafa koa tsika dia ny fanokafana ny fananganana ny ivon-toerana izay hitezana sy hantsiana ny olona hifady sy hiady amin'ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina. Mila ny fifanomezan-tanan'ny rehetra izay resy lahatra ny amin'izany ka manana fanomezam-pahasoavana ahafahana manohana. Izany asan'Andriamanitra izany. Koa raha sitraka ao dia mangataka fiarah-miasa amintsika rehetra, mpihaino raha teo vaovao mahasoa izay, amintsika kristiana rehetra, amintsika fiangonana rehetra, amintsika rehetra malala-tanana amin'ny asan'Andriamanitra. Dia mino izay fa ho tafita any amintsika rehetra izany afatra izany. Asan'Andriamanitra no atao mba ahafahana manatanteraka izany fitezana ny olona hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra sy hiala amin'ny fiainan'izao tontolo izao izany ery indrindra fa ho afaka amin'ny fangejana sy famatoran'ny Satana amin'ny alalan'io zava-mahamamo, zava-mahadomelina io. Ny fandaharantsika dia hampalalao azy lalana tokony alehako, ka tsy miteny fotsiny tsika fa tena miasa ihany koa manatanteraka ny asan'Andriamanitra hoe hampafantatra ny olona rehetra ny lalana izay tokony aleha, ny fiainana izay tokony hizorana sy iainana amin'izao fiainana izao. Hivavaka isika, hisoranay anao Jesosy ny fitiavanao sy ny famindraponao satria tena mampianatra anay sy manoro anay ianao amin'ny alalan'ny fahitana
ny fiainana andavanandro mba hahatonga anay hieritreritra inona ny tokony atao manoloana an'ireny. Misaotra anao izay noho ny ampahitanao an'ireny ahafahanay mandinika sy mandray ny andraikitra, ary aza velao kivina ketrak'izay fa omeo heretrany, tafio heretrany, tafio fanao masina, ahafahana manatanteraka ny asa. Izahay rehetra izay miaino miombona amin'izao fandaharana izao ataovy mahay miara mitondra-bavaka sy mahay miombona fo amam-panahy amin'ny asanao Andriamanitra. Ary ny fikasanay rehetra ianao no hanatanteraka izany fa ny anay fikasana ihany. Raha sitraka ao Andriamanitra dia ho ataonay izany, ary ianao no hanatanteraka sy asa fa fitaovana ihany izahay rehetra. Angatahanay noho ny anaranao Jesoa Kristy Tompo izany vavakay izany. Dia ho anao ihany voninahitra mandrakizay. Amen. Dia metraka mandra-peona mandra-pitafa manonona fiadanana ho anao mandrakariva izay. Mandra-peona tompoko. Amen. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-tsain'ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.